etsika fampivoarana ny zaza hatramin'ny fahaenitaonany. Antoka ahatonga azy ireo olombanina ao amin'ny fiarahamonina, afaka handray anjara feno amin'ny fiarikarena. Ny fotoana fahazaza dia fotoana manana toerana lehibe indrindra eo amin'ny fivelarana sy ny fivoaran'ny zaza. Ka raha ohatra amin'io fotoana io ny zaza no tsy ara-dalàna tsara amin'ny fivelarana sy ny fivoarany dia mety izy fiantraikany, mety hanana olana izy ara-pitomboana, mety hanana olana ara-pihetsempo, mety hanana olana araka ny fivelarana ara-tsaina. Dia amin'izao fotoana izao nefa no fahasahiranana misy ao amin'ny fiarahamonina dia tena be da be mihitsy ireo ray aman-dreny tsy manana fotoana anokanana ny fiarahana amin'ny zanany eo amin'ny fitaizana azy sy ny fikolokoloana azy mba hampivelatra azy. Izany indrindra no mahatonga ny gouvernement amin'izao fotoana izao miara-miasa amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny manao an'ity hetsika fampivoarana sy fampivelarana ny zaza ity mba hoentina hanampiana ireo ray aman-dreny sy ireo mpitaiza ahatonga ny zanany hivelatra sy hivoatra na ara-tsaina izany na ara-batana. Dia aza mora kivy na miovaova hevitra antsika amin'ny fihetsika fanabeazana sy fampivoarana ny zaza madinika fa tena manampy antsika be dia be io. Rehefa mampianatra le fihetsika fanabeazana sy fampivoarana ny zaza madinika antsika dia ka tena hifatoka tsara ao amin'le vokatran-drazana ny finiavantsika fa tsy hoe arahina ambokony fotsiny ihany. Dia afatra farany ngamba dia tsy hoe tokony mantsy izany fa tena anokanantsika fotoana tsara sy malalaka ireo zaza madinika ireo mba hatombombana ireo vokatran-drazana eo amin'ny fitombony sy ny fivelaran'ny zanakao. Ho antsika ray aman-dreny, renin-jaza, rain-jaza, mpitaiza, tsarovy fa mandalo dingana maro ny zaza hatramin'ny fahaenitaonany. Isaky ny dingana lalovany dia misy seha-pivelarana mifanaraka aminy. Ny fanokanana fotoana ho an'ny fivelaran'ny zaza dia antoka lehibe hahatonga azy olona mahatoki-tena, matanjaka, ara-batana sy ara-tsaina, ho mamiditra amin'ny mpiarabelona. Ny zaza nanokanana fotoana na azo fitiavana sy fanabeazana dia azo inoana fa ho afaka handray anjara feno amin'ny fiariana. Raha misy ny sakana na tsy fatratraran'ireo dingana dia mety hiteraka sakana sy fahasorenana ho an'ny zaza izany, ka izy ny fiatraikany any amin'ny fivelarany. Mety ho tonga amin'ny fiverenany amin'ny mahazaza be azy, tsy miteny, mihidy anaty. Raha tsy mahay sy afaka maneho ny fihetsem-pony izy dia mety ho sarotra aminy ny fifandraisana amin'ny hafa. Mety koa lasa sakana amin'ny fahafahany sy ny fahazotoan'ny anatra izany. Aza seho azy mihitsy ny olana ao an-trano fa mitarika sakana ho azy amin'ny fivelarany koa izany. No ampihariko atsaka ny andavany tokoa ny hetsika izay nampanaoviny anay. Tafiditra tamin'izany ilay hoe mila manokana fotoana antsika ray aman-dreny izany hanabeazana sy ampivoarana ireo zanantsika mba olom-banona sy ho kinga ireo zanantsika ireo any aoriana any. Andao arahana tsara ireo torohevitra omenantsika momba ny fampivelarana zaza. Vonjeo ny fivoriana mikasika an'izany. Zara ao amin'ireo reny namanao ny zavatra hainao sy voarainao. Mazotoa ny fanakalo hevitra amin'ireo reny sy mpitaiza mitovy aminao. Toy izao ireo fotoana sy dingana momba ireo fitombona sy fivelaran'ny zaza izany.
hetsika fampivoarana ny zaza hatramin'ny fahaenitaonany. Antoka ahatonga azy ireo olombanina ao amin'ny fiarahamonina, afaka handray anjara feno amin'ny fiarikarena.